Mbola faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika nanomboana anazy dia mahakasika an'ilay tangororaona hitantsika amin'ny sary izao somary aty amin'ny tapany avaratry ny ranomasimbe indiana moa zany misy azy ary manodididina ny 300 kilometatra avaratra somary avaratra atsinanan'ny Vohimara no misy ny foiben'izy io. Ny vinavina dia hiatsara kokoa zany ny tontolo ivoaran'ity tangororaona ity ary ikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy vokatra izay dia manambana na iteraka ambana amin'ireo amorontsiraka avaratra na avaratra atsinanana sy ny avory atsinanana izy ny manomboka ny alarobia 17 ny volana janoary anoany. Tombana amin'ny ankapobeny andro satria dia mbola sarotra ny mamoaka vina mazava no ireo singa maro mbola manjavozavo araka izany dia ny fironan'ny kisinga ato anatin'ny andro vitsivitsy no amaritra ny mahakasika an'ity tangorondraona ity entanina sahady nefa na izany zany ny ponina amin'ireo faritra voakasika teo voalaza teo aloha ireo zany mba hanaraka ny vaovaony toetry ny andro ary hiomana ihany koa amin'ny mety isiny ambana mivadana mahakasika an'ity tangorondraona ity. Fa raha iverenana ny eto a Madagasikara dia mahazo vahana indray ny tsioka avy any atsinanana bokany dia mandraona ny andro amin'ny ilany atsinanany nosy saika atao anatin'ny teny andro izay mitoetra hatrany misy ny orana amin'iny amorontsiraka atsinanana ary mety arahina herika ho an'ny voatany ny oram-baratra mitoetra hatrany any amin'ny faritra avoany andrefan'ny nosy sy ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny maripana ihany koa moa zany tsy dia misy ny fiovana mety hisy ary ny hienana indrindrindrindra any amin'ny alarobia anoany raha ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara izay hatrany. Raha ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia misy hatrany ny orana amin'ny faritra Zavasy Analanjorofo ary ny faritra atsinanana tolosaikony any faritra Ivatovavy miditra hatrany amin'ny faritra Alaotra Mangoro izay orana izay ary mety somary betsabetsaka izay ho an'ny atitan'ny distrikany Antala ary ny oram-baratra ihany koa dia mbola mitoetra hatrany vao maraina any amin'ny faritry Melaky sy ny faritry Menabe, ny faritry Goeny sy Sofia mandraondraona ny andro ho an'ny voatany mety arahina herika izay vao maraina be ary ny ambony kosa dia maina ny andro raha ny rapiso tolakandro kosa dia mbola misy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny ary mandraona hatrany ihany koa ny andro ho an'ny voatany mitohy ny oram-baratra any amin'ny faritry Sofia sy ny tapany atsimo faritry Diana ary ny faritry Melaky torak'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny faritry Bongolava sy Vakinakaratra miaina an'izay ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe. Ny ambony dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay manodidina ny 13 ora ho an'ny voatany ary 14 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy. Ny any andrefana dia misy mahatratra hatrany amin'ny 530 degré celsius aloha zany ho an'ny faritra atsimo andrefana iny. Ho an'ny androny talata kosa indray mitohy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny indrindra moa zany ny maraina mandraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany atsinanany voatany mety misy ny herikandro ao anatin'izay ho an'ny faritry Melaky, Menabe sy ny any amin'ny faritry Sofia dia mbola ahitana oram-baratra hatrany aloha zany vao maraina be ny atoandro somary efa mitsitokotoko izay oram-baratra izay. Raha ny maripana vinavina dia eo amin'ny 13 degré celsius mety miakatra 14 degré celsius izay ho an'ny faritra Analamanga. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa misy fiakarana kely aloha ny maripana amin'izay amin'ny talata izay ary ny any andrefana tsy dia miova firy eo amin'ny 15 degré celsius eo hatrany ny farany ambony amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny. Amaranantsika azy ny androny alarobia dia somary efa mikorotana kely ny toetrandro zany hoe efa mitoetra ny orana amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara rehetra iny ary efa mandraondraona ihany koa ny andro ny ilany andrefana zany hoe ny manodididina ny morontsiraka ny faritry Sofia. Misy ny tandrifondraona ny faritra Vatovavy sy ny any amin'ny faritry Fitonany maina ny andro raha ho an'ny voatany ny tandrifondraona mety mbola hita kely ihany any amin'ny faritry Melaky iny saingy efa somary vitsivitsy izay raha amin'ny androny alarobia izay hatrany. Ny maripana vinavina dia manodididina ny 220 degré celsius raha ho an'ny voatany ary ny morontsiraka atsinanana kosa dia midina izay maripana izay ary tafidina hatrany amin'ny 15 degré celsius izay any amin'ny tendrony avaratry ny Madagasikara miakatra eny amin'ny 30 degré celsius kosa nefa ny mafana indrindra hitantsika aty amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara ity any amin'ny faritra atsimo andrefana moa zany no ahitana an'izay. Raha anaraka an'ireo vaovao mahakasika ny toetry ny andro ianao dia tsy dio ary ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro ary ny site web ny Meteo Madagasikara www.meteomadagascar.mg. eo ihany koa ny YouTube izay afaka anarahanao ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro Meteo Madagasikara no ahitana an'izay ary misy ny application mobile Meteo Madagasikara officiel.
izay ny meteo antsika tamin'ity anio ty ara-pisindrany fotoana manaraka velomako